meny tompo antsika iona toy izao indray malohana ny tombonandro meny antsika azontsika miaina isan'andro ny mofinainy mandray isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Ho aminareo olobofidy araka ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny famasina ny fanahy amin'ny fanarana ny famafazan-drahany Jesosy Kristy ampitombona ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Zoma 12 Aprily 2022 banjina antsika ro hevitra hoe manazava mpino ny tompo. Andeha ry havana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Halleluia! Midera ianareo mpanompon'i Jehova. Midera ny anaran'i Jehova. Isaorana ny anaran'i Jehova hatramin'izao ko mandrakizay, hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny fileteny. No hiderana anie ny anaran'i Jehova. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra maneho fahagagany ianao, ilazany amin'ny teninao, ko mankalaza sy midera ary manome voninahitra anao zahay. Tompo, fantatrao ny fahalemenay, ko mangataka ny famondram-ponao hatrany zahay, mamindra fo aminay ary mamelany erikay. Feno ny fananamasina izay anazavanay, ny fanambarany teninao, tsy hovakina aminay, ka hitombonay amin'ny finoana, anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finaina ho antsika amin'ny tian'ity ravana malala dia hitanao ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fa 9 ka ny 9 ka hatramin'ny 20. Mivaky toy izao amin'anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany raha nankany Damaskosy aho, nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona, koa noho n'ilay nitatao vovonana iny andro ry mpanjako dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra
nanelatrehitra manodidina mba amin'izay miaraka tamiko mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro ary efa lavy tamin'ny tany izay rehetra dia nandre feony laza tamiko ao nanao tamin'ny teny hebreo hoe saoly saoly nahoana ianao no manenjika azy zavatra sarotra aminao ny anipaka ny fanondrona dia hoy izao izy moa ianao tompo ary hoy ny tompo izao ny jesosy zay nijehanao fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotra aho fa izao nisehoko taminao dia nenendranao mpanompo sy hovavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoko aminao amonjy ianao amin'ny olona Israely sy njetilisa izay andrahako anao ampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny satana ho amin'Andriamanitra mba azony famelan-keloka sy lova eo amin'izay anao masinina no ny finoana azy. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana dia teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminao ne ny fiadanana fa amin'ilay Jesosy Kristy ilay taonso namonjy atsika ilay namonjy atsika ka nandresany fahafatesana. Ny mofinaina nandresika teo raha niasan'ny apôstôly toko 5:20 ka hatramin'ny 20 dia nandara Paoly teo natrehan'ny Agripa mpanjaka sy Berenika ka nijoroan'ny vavolombelona ny nisehony Jesosy azy teny an-dalabe any Damaskosy ho mpanenjika azy. Ka nilazany any Jesosy fahazavana ka lazany hoe maneho ny heriny izy. Jesosy Kristy ilay fahazavana dia izao maneho ny heriny 9:20 hatramin'ny 4:20 mitantara ny sehony Jesosy tamin'ny Paoly naniry fatratra ny anitatra ny fanenjehana ankoatra ny tanàna Jerusalema Saoly ka nangataka lalana sy fahefana sy hitady ny mpianatra hatrany Damaskosy sy hitondra azy ho gadraina ny Jerusalema. Nisehon'Andriamanitra teny an-dalana nefa izy. Rehefa mantarina ireo dia noho ny Jesosy ny seriny maneho ny seriny amin'ny tsy mino ny fahefany toan'ny Paoly fahiny. Ary zava-dehibe ry ahafantarana izany. Jesosy Kristy ilay fahazavana mampafantatra ny tenany Joa. Jesosy nanao dingana voalohany resaka tamin'ny Paoly ilay fatra-panenjika ny fiangonana. Tia ny olona rehetra Jesosy ary tsy mahafantatra azy indrindra no anehoany seriny mba hinony fa misy izy. Tia hamonjy ny olona rehetra Jesosy ka mampafantatra ny tena mba ahafahany izao tontolo izao mino sy manaiky fa izay izy rery ihany lalina sy fahamarena ary fiaina. Zany ry aminy. Ny zavatra fahateletsy ilay Jesosy Kristy fahazavana dia izao mamiasa fanompoana. Zay ny 9:20 sy 20. Jesosy dia nanendry amin'ny Paoly ho vavolombelona ny amin'izay efa nataony taminy. Jesosy rehefa naniraka dia manazava tsara ny tanjony dia ny ampahiratra ny jamba hahitany mazava azo ny famelan-keloka. Ny finoana Jesosy tokoa dia zava-poana raha tsy arahana azy fa fomban Jesosy mihitsy ny mifidy mpiara-miasa anatanteraka ny asa. Zany ry avana. Zany naneho Paoly etonjorony ho vavolombelona. Raiso zany azono mandinika ny tenanao dia n'Andriamanitra heriny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo misaotra no mofinaina nomenao izay milaza ny fijoroan'ny Paoly ho vavolombelona ka nanenjika ny kristianina izy ka nisehonao Jesosy Kristy ka tsapany fa naneho ny serinao ianao nampafantatra ny tenanao ianao ary nanome asa fanompoana ho azy koa ianao Jesosy Kristy. Fahazavana. Mivavaka aminao izay nitahinao nay tsiraray mahafantatra izany. Dia voazana isan'andro amin'ny sehatra misy anay ka ahy mijoro vavolombelonao marina sy mpanompo mahatoky ny teninao sy ahity anao ka hanasoa ny fiarahamonina misy anay hay misaotra n'Andriamanitra mandrakariva ary ahitory izany amin'ny hafa koa. Jesosy vonjeo firenenay sy trandreo marary mila ny vavakay fa mpanasitrana ianao koa toany ny asa fitsaboana atanjaro azo paoriana ka ampinoninao toandro eo marefo zikolona reo sahirana vonjeo sarovo izay amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Mitahianay amin'ny fiazakazahanay amin'ny fianarana amin'ny asa mandrara ny tokantrano eny fikasanay tsara naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatanay izany vavaka izany miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay koa manao hoe raha nay eo izay ny an-danitra ao masina ny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra mehony anio izy arina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manamfahanay amin'ny ratsy fa nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminao ny itsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho raisinao amin'ny finoana izany. Ny tompony anitsy lalana ny fonareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra so amin'ny faharetan'i Kristy. Andriamanitra ny fiadanana anotorany satana faingana eo ambany tongotrareo ka ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tao amintsika. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
amen.